Sôdy mihevitra hoe nahazo sursis 24 mois i Andry Bihary de tsy mahazo miteny. Soa atao asany malama reny hoe avoaka aloha malama de 3 jours après amoahana convocation ndraiky. De resy voninahitra atolotsika ny tompo ilay nahary ny tany sy lanitra, nahary ny zavabohary, nahary ny tendrombohitra sy nahary ny ranomasina sy ireo rano mikoriana, nahary ny zavabohary ny anan-danitra sy ny dian-tany, nahary anao, nahary ahy, ilay mpanjakan'ny mpanjaka, ilay tompon'ny fahefana, ilay tompon'ny fahamarinana. Ary fiarabana koa tafotafo ho anareo vahoaka malagasy izay manaraka anay, na eto amin'ny firenena zany, na ireo mianatra sy mandrato fianarana any ivelany, indrindrindra fa ireo mitady ravinahitra any ivelany, izay tsy mahalala ny raharahadra fandehandraharaha eto Madagasikara. Faly miarahaba anareo iaby rolongo. Ary koa tsy voly zay handeha mandefa fiarabana feno fitiavana ary feno hatsarana avy amin'ny tompo ilay nahary. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Ny hatsarana sy fandriampahalemana ary fitiava feno fahasoavana avy amin'ny tompo ilay nahary ny ho amintsika tsirairay isambatan'olona. Zaho manko zany tsy de hiresaky raha lava ary tsy de hiresaky raha maro miteny hoe mba tia video koa PDG Andry Bihary ty. Eny, tia video satria ity no armanay voalohany. Satria ny olona rehetra efa anatin'ny tambazotra, ny olona rehetra anatin'ny communication. Zahay tsy manana basy, zahay tsy manana fitsarana, zahay tsy manana gendarme, tsy manana polisy, tsy manana miaramila, tsy manana basy zany. Fa izahay dia manana Facebook, manana reo vahoaka, manana tanana, manana saina, manana fo ary manana vava hiteny sy maso hijery. Ny antony mahatonga an'izay dia nisy sary ny postevako il y a 2 heures ou 3 heures de temps latsaky, satria nandefa hafatsy mihitsy aho ho an'ny Andriamatoa ben'ny tanàna lefitra n'ambonivohitra ny Toliara, Andriamatoa Monsieur le Maire Patrick Manasoa Andriamirify. Nandefa niny hafatsy aho satria rahatsika mahita tamin'ny volana novembre 2021 de nisy ny construction illicite izay maro dia maro ny vahoaka izay nanorona teo ambanin'ny tranobe ho bureau-ny préfecture vonamboarina vaovao. Ny raha malala, ny raha mahita fa tombotsoam-bahoaka, tombotsoa iombonana iny ka nahatonga ny commune urbaine Toliara nahazo fandresena tany amin'ny tribunal administratif ka namoaka niny didy iny ary nanatanterahan'ny Andriamatoa ben'ny tanàna lefitra Patrick Manasoa sy ireo huissier sy ny force, ireo agent avy any amin'ny gouverneur nandropaka an'ireny tranon'olona reny, tsisy atakandro, tsisy fe-potoa, nangataha falafany lerany de lerany paf narotaky reny. Ary hitatsika fa mbola mivezivezy any zay video zay, nahatonga niny moa hoe isisy Madagasikara. Donc aminay reny fandrambesan-draikitsy marina fa maharary ny fo satria madinika toy ny reny olona madinika reny. Zavatra mba tokony hiveloman'olona, zavatra tokony nisy tamberiny kely na dia construction illicite, tsy nisy zany zavatra zany. Zahay manenka an'iny ary tsy lavinay zany lalàna nivoaka zany. Satria ino antony? Misy fitaka nataon'ireny mpitondra avy amin'ny commune, na tsy haiko na avy amin'ny préfet, fa nisy fitaka nahatonga an'ireny olona reny nenkeny zareo nipetraka eo amin'ny nanorona construction ambony territoire eo ambanin'ny préfecture. Noho ny fitaky hitatsika ndradradradrainao fa nisy vola 40 millions, 20 millions, 60 millions, je sais pas, jusqu'à 100 millions, nahatonga an'ireny olona reny nisahy nametraka an'ireny trano andura reny teo. Nefa tsy nipoitra teo le mpandramby vola, tsy poitra teo le mpivarotra tanindrazana, rehefa nakomaky raha reny fa Andriamirify Tandroky Tianara, Monsieur adjoint au maire Patrick Manasoa nitsanga teo miaraka amin'ny huissier de la justice. Zany fanatanterahana didy zay mivoaka avy any amin'ny tribunal nanaraka norme. Tsisy na ny tena kaoraka ny hitinareo fa zao tsy
tsy ny opposé mihitsy amin'iny zavatsy iny satria na ny olona nanao an'le ratsy nanadihady tsara zay tsy afaka omena tsiny safe tsy mahay lalàna tsy mahay fandehandraha na ny olona nandramby vola koa nanao fitiavantena nanao kolikoly ary tsy nijeriny madinika tsy mba nanao zao hoe hamerim-bola rehefa hoe potena zavatr'olona io tsy nisan'izay dommage zay de bon ino manko zany lalàna nipetraka na tonga nay niposte an'iny sary iny hitanay mirenireny eny mahajaro fahasambarana feno hatsarana andriamatoa Andriamirify izy manko zany fa tsy hitanay amin'ny tambazotra ao tsy hainay antony hoe ino ny antony fa tsy hitanay amin'ny tambazotra Facebook ato tsy hainay niala mihitsy ny sa manao akory elaela zay tsy nahita anazy tato de ino mba sary ny hitanay ary iny sary iny tsy sary nalaiko tany anatin'ny telefôna rahalahy Eli Lamara non iny sary iny hitanay miparitaka eran'ny Facebook na amin'ny groupe rehetra anatin'ny Facebook miparitaka de raha mahagaga anay maro ny menace maro ny message maro ny appel hampamafa n'io sary io aloha voalohany mety marina misy sarin'olona tsy tokony hiseho ao fa ino nahitahanay ny sariny Andriamatoa Patrick Manasoa ce dernier temps logique zahay mangalaka an'iny satria matoy navoaka hitapoko hitapirenena fa olo ary tsisy zavatra vetavetany eo tsisy raha ratsy eo zavatra ny pibilevandreo ny satsy ny taona sy ny namany zany firahallahia fa sehoandrozy hoe fitambarana zany c'est normal zay raha mipiby an'ireny satria nabaribarinareo anatin'ny Facebook misy milaza tsy nahazo alalana tsisy ino hoe fa nganareo miteny anarako sy manao sora mamoaka ny sariko eny io nahazo alalana avy amiko sa sode mihevitra hoe nahazo sursis 24 mois i Andry Bihary de tsy mahazo miteny so atao asany malama reny hoe avoaka aloha malama de 3 jours après amoahana convocation ndraiky koa non niahy ty nitolona fa nankiniko amin'ny tompo zanahary ireo vadiko ireo zanako sy ny fianakaviako efa nankiniko amin'ny tompo zanahary ny vady aman-janako izy sy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nametrarako an'izy ireo niahy nitolona ty fa nananako ary nenkeko hanaovako sacrifice jusky mandraky ny tenako ara miala amin'ity donia tiky na ho faty aho tsy hiverina amin'ity tsy midika hoe nahazo 24 mois aho de tsy hiteny maro message MP nareo ato maro message WhatsApp maro ny appel tonga amiko aty pendant les 2 heures de temps il y a centaines de messages qui arrivent il faut enlever cette photo et tsy tokony nanao an'io fa tsy nahazo alalina et tout ça consort non zao raha azoko ambaranareo je suis un leader je suis capable de rassembler tout le monde je suis capable de garder mon sang-froid j'avais une capacité de l'écoute nana mitsara nana misoa henoako daholo tsy nareo no andeha nanatra amin'ny zavatra ataoko torolalana natoronareo fa pitsahivana ataonareo ahy fa matoy io zavatsy io ataoko haiko ary j'assume toujours le raha aboaky ny vavako ty raha nanana vidéo nareo nanana mahafaky manontany ny olona nijeran'ny tribunal to Fianaratsoa zaho manenky zay zavatra nataoko ary mandany zavatra tsy nataoko j'assume toujours les choses que je sors de ma bouche j'assume toujours raha postevako sy asehoko amin'ty Facebook ty eto fa raha io koa no hamoroanareo dossier na manao tsy makatoan'io nareo safe tsy nahazo alalana aminareo aho alhamdoulilah va faire andana amin'ny cybercriminalité de mitoria amin'ny tribunal so amizay miantra tsara le 24 mois iny tsy mihantony izy amizay fa miantra c'est pas omenao sursis 24 mois avy aho de tsy afaka hiteny tsy afaka aneho hevitra la izy nambarako anareo la ilaha illallah tsisy tompo mendrika tompo ina marina afa-tsy Allah irerihany izanahary la itokana irerihany za tsy andeha hanompo anao tsy hanompo ny rakoto tsy hanompo ny rabe ko misy zavatra tsara iarahatsika misy zavatra ratsy za tsy hiaraka aminareo toy nareo tsy miaraka amiko amin'ny zavatra tsy mety ataoko fantanina mipetraka eo ary mbo ampodiko ndraiky Monsieur Andriamirify
maire adjoint bentanana Tuliara. Nahita zahay tamin'ny volana novambra 2021 fa nandrodana tsisy fepetra tsisy akatakandro anao tamin'ireny construction illicite. Nahita zahay tamin'ny 23 décembre tamin'ny 22 décembre fa construction illicite ary tsy manara-dalàna nazahoana taratasy baka amin'ny tribunal ny fandrodana ny escalier, fandrodana ny palais TV, devanture ny palais TV, construction illicite. Aiza anao amin'io fotoana io? Ina ny mesure ny rambesinao? Sa rehefa zahay madinika, sa ny vahoaka reo madinika de isisy Madagasikara. Fa rehefa olona mpanambola karana de isisy ino? Satria zahay mahita anareo ravoravo, falifaly anaty maro sary misy anareo any. Tsisy rarahi anareo ny vahoaka zany. Na domin'ny tôbily io, na domin'ny sklopusy io na moto. De mahagaga anay raha mahagaga anay. Hoe ino antony sandramisanao andraikitsy? Ny ben'ny tanàna titulaire namoaka ny Facebook anareo tamin'ny compte Facebook nareo. Hoe fanorenana tsy manara-dalàna de arodana. Zahay tsy mahita raha arodana. Zavatra nahena sy nakana marsaroa no hitanay eo. Rariny sy hitsiny zahay angamba raha manontany, mametraka fanontaniana. Mbola fanontaniana no ataonay. Mbola tsisy ninona. Fa raha koa rambesinareo homenance, ho rambesinareo injuste, ho rambesinareo am'izay fitondranareo anazy, moi j'assume toujours les choses que j'ai dit. J'assume toujours les choses raha aboaka amin'ny Facebook ty eto, na aboaka amin'ny ana mandrera amin'ny télé any. Matoa mbo tsy milay anareo mbo Tuliara eto, dikan'izany zaho tsy misy zavatra atahorako. Za efa niomana, alohan'ny hananga an'ity lutte ty aho, je sais que je vais aller jusqu'au bout. Ary napiditry tomboka aho, hampiditra aloha anatiny aho. Na jusqu'à afara amin'ny hialan'ny fofonaiko, za tsy hijano ary tsy hitrahatsy. Na hampigadra pour 10 ans, 20 ans et tout ça. Mbola zakatsika zany. Mandela 27 ans nigadra anaty prison. Tiarovonareo. Fa izy no lasa filoham-pirenena an'Afrika du Sud.